fa Jehovah-Andriamanitra no miara mandeha aminao, tsy andahoanao na hafoy anao izy. Dia zany ny teny fampahirizana ho antsika zany zay a. Alahady fandraisana anio dia miaraka miatrika ny latabatra masina isika mpandray fanasan'ny tompo, asaina ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra mba hiombina tabatra amin'ny tompo amin'ity alahady ity. Ny sampatia dia fantatsika fa nandeha nanao lasy miainga teto omaly maraina lakany Mahajanga dia miverina eto amin'ny 10 aogositra dia mpitondram-bavaka andreny zanatsika ireny isika mba tsisy aninona mba hiaren-doza any am-pandehanana any fa ho tafaferina soamantsara eto mba ho arovan'ny tompo ary dia mivavaka sy mampahery azy ireny isika ao anatin'izany lasy izay. Zavatra anankiroa ihany no ambarako amintsika amin'ity maraina ity, fampahafantarana moa izy kanefa sady fanetanana ihany koa ho antsika mpianakavin'ny finoana eto amin'ny Salema vaovao. Araka ny tapaka ny komitin'ny fanorenana dia ny volana septambra no anaovana ilay hoe ray volan'ny fanorenana. Efa ny komity moa zany dia komity afaka manapa-kevitra ary isika fiangonana dia ary zay maha-komity azy dia isika fiangonana dia manatanteraka arak'izay voalazany ireny fanapa-kevitra ataon'ny komity ireny. Ny volana septambra zany araka nambarako teo no anatanterahana ilay hoe ray volan'ny fanorenana. Inona ny ray volan'ny fanorenana? Inona avy no anamariana an'izany ray volan'ny fanorenana zany manomboka amin'iny volana septambra iny. Misy hetsika samihafa izay ho tanterahana ao anatin'izany. Zavatra vitsivitsy no ambarako amintsika dia eny an-dalana eny sika manazava misimisy ihany koa arak'izay fandaharam-potoana misy eo zany. Fa ao anatin'izay zany dia misy hetsika samihafa arak'izay nambarako teo, misy ny fivarotana fitaovam-pianarana ho an'ny mpianatra moa zany. Ao ihany koa ny tournoi izay karakaraina, misy fifaninanana moa zany ao ara-panatanjahantena zany izay ho tanterahana na isika samy ato amin'ny fiangonana ihany na mivoaka any amin'ny ivelany ihany koa zany fanasana ho amin'ny tournoi izay tanterahana izay. Dia miaraka amin'ny tournoi io zany ilay tournoi moa zany ezahana ho tanterahana etsy amin'ny kianja ity ambadikitsika ity dia ato amin'ny fiangonana indray tsika ato tokotany-piangonana misy varotra samihafa sakafo isan-karazany izay ho tanterahana. Zany hoe isaky ny sabotsy zany amin'ny volana septambra iny dia atsy misy lalao zany eto tokotany eto misy ny sakafo avy milalao atsy dia misakafo eto amin'ny tokotany eto sika dia zany zany no hetsika atao anatin'izany ray volan'ny fanorenana zany. Eo ihany koa ny randonnée izay efa fanaontsika isan-taona tanterahana amin'ny volana septambra io, miara mirotoroto indray isika miaraka mijery ny zavaboary kanefa sady manantanjatena ihany koa io ary ny asan'Andriamanitra ihany koa tanterahana ao anatin'ireny. Ny hetsika ao anatin'izay ihany koa ny famarana anazy moa zany dia mifarana ny alahady ny fetin'ny taranaka sy ny fianakaviana zay fantatsika fa ny alahady mamarana ny volana septambra io alahady ny fetin'ny taranaka sy ny fianakaviana io. Ireo zany no hetsika vitsivitsy izay ho tanterahana ao anatin'io ray volan'ny fanorenana io. Ny tiako marihana dia mahakasika an'ilay fivarotana ny fitaovan'ny mpianatra. Marina fa hoe izao volana aogositra izao tsika dia efa manomboka manangona sahady ireny fitaovan'ny zanatsika hoentina mianatra amin'ny taom-pianarana ho avy ireny ary tsy hoe miandry an'izany volana septambra izany ka dia amin'ity volana aogositra ity zany mbola olazaina aminareo ihany hoe efa tonga ao ilay fitaovam-pianarana dia hiezaka zany ny komitin'ny fanorenana hivarotra ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary, tena amin'ny vidiny mirary, tsy latsaky noho ny amin'izay hitanareo eny amin'ny mpivarotra samihafa eny zany no amarotana an'izany. Hiara hiasa amin'ny fikambanana mpampianatra sy mpanabe moa zany ny komitin'ny fanorenana mba hamantatra tsara hoe inona ny fitaovana ilain'ny mpianatra amin'izao fotoana izao isaky ny kilasy izay misy. Eo zany io ray volan'ny fanorenana io zany manomboka amin'ity volana aogositra ity mahakasika an'izay le fivarotana ny fitaovam-pianarana ho an'ny mpianatra amin'ny vidiny mirary dia mirary izay. Ianareo koa raha aman-dreny zany raha manana ny lisitry ny fitaovam-pianaran'ny zanakareo ianareo dia afaka manatona ny komitin'ny fanorenana na manatona ny braon'ny fiangonana dia manome an'izany hoe reto ny lisitry ny zanakay mba ilainay dia arakaraka ireny zany no angalana an'ilay fitaovana moa zany satria dia makany amin'ireny tena hoe grossiste ireny moa zany tsika dia izay no ahafahana azy mivarotra amin'ny vidiny mora sy amin'ny vidiny mirary dia mirary tokoa.
fa takan'izay zany le fandaharana zay anaovana an'io fivarotana fitaovam-pianarana ho an'ny mpianatra io. Ho lazaina ety ihany moa ny fotoana zany fa amin'ity volana aogositra ity zany dia efa anomboka izay fivarotana fitaovam-pianarana zay eto amin'ny fiangonana no anaovana an'izany, ka dia miteny ihany izahay hoe efa vonona le izy dia arak'izay nambarako teo hoe mila ny fiara-miasa avy aminareo ihany koa zany nareo ray aman-dreny ho amin'izany fahazahoana ilay fitaovana zay tokony ilain'ny zanakareo izay. Ny manaraka moa zany le tournoi efa nambarako teo dia ambaratsikelikely ihany ny fanatanterahana an'izay tournoi izay. Ny randonnée koa isy ihany fotoana zay tenenina hoe amin'izao le randonnée dia miaraka indray isika ao anatin'izay. Zay zany no mahakasika amin'ny fanentanana fohifohy ny ray volan'ny fandorenana io, ka dia mifampahery sika ao anatin'izay ary mifanohana ao amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra. Ny faharoa dia ilay hoe isan-keritaona ny mpandray fanasan'ny tompo efa tapaka teto ihany koa zany manatanteraka azy sika amin'ny volana oktobra iny. Amin'ny volana oktobra iny zany ny alatsinainy fa 7 amby roapolo ny volana oktobra ka hatramin'ny faraiky amby telopolo ny volana oktobra dia isan'ilay hoe herinandro ny mpandray fanasan'ny tompo. Misy takan'ireny herinandro mahazatra ireny zany, misy fanompoam-pavahana foana eto zany ny herinandro ny hariva fa fampianaram-pinoana ihany koa ho an'ny mpandray fanasan'ny tompo. Eny tsy maninona dia mbola tsy mpandray fanasan'ny tompo ary anao fa iomana dia efa afaka manatrika an'izany herinandron'ny mpandray fanasan'ny tompo amin'ny volana oktobra izay. Dia eo ihany koa moa zany no andraisana misy ny fandraisana anjara an'ireo mpandray fanasan'ny tompo isa-paritra, ny fanentanana samihafa dia mampiomana antsika sady mpandray fanasan'ny tompo zany ho amin'izany herinandron'ny mpandray fanasan'ny tompo izay. Ho ambara tsikelikely ihany koa moa zany hoe misy an'izao na isy an'izao ao anatin'izany herinandro ny mpandray fanasan'ny tompo izay. Ireo zavatra anankiroa ireo zany no omanintsika amin'ny fandaharam-potoanantsika sady dieny zao volana aogositra izao. Ny anankiray voalohany ny ray volan'ny fandorenana, ny anankiray faharoa dia ny isan-keritaonan'ny mpandray fanasan'ny tompo amin'ny volana oktobra. Filazana manjoa amin'ny finoana sy ny fanantenana fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesinay anareo fa ny fodimandry ny ava-malala ny raboto malala vololotso Albertine dia nodimandry tamin'ny alahady lasa teo rehefa nivahiny 7 taona teto an-tany ny reniny Razafimbololona Bernadette ny ray tapo aminy eto amintsika Rainay Vomahazo Rivolala sy Mamsoa Rafimahazo Jaonarilala sy Opy sy ny zanany efa voalevina teny amin'ny fahasandrazany teny Ambohimandry tamin'ny alarobia lasa teo. Rakim-pisaorana sy voady noho ny nahavitany batisan'ny Katemy Angoty dia manolotra rakim-pisaorana 30,000 ariary avy ho an'ny ray aman-dreny mpitandrina sy ny fanorenana. Misaotra ray eo noho ny nanasitrananao ny zanany anohy ny fianarany indray any ampita ary dia manolotra rakim-pisaorana 600,000 ariary ho amin'ny fanorenana. Ny farandriavana dia manomboka amin'ny herinandro avy io zany, manomboka amin'ny alarobia dia miomana ho amin'ny fiomanana ao amin'ny synode lehibe ny ray aman-dreny mpitandrina dia tsy olona intsony izy zany manomboka amin'ny alarobia ho avy zao dia amin'ny fotoana manaraka indray raha misy ny tena zavatra hoe ilainareo dia afaka mifampiantso amin'ny ny telefônina moa zany dia ho an'Andriamanitra. Manomboka amin'ny heriny zany dia isy tsy tazera intsony moa zany ny lazana azy fa isy mpitandrina anampy hitanan'ny fiangonana, hitanan'ny fampivavahana sy ny fampianarana samihafa eto amin'ny fiangonana. Ka amin'ny heriny sy tazerantsika teto ihany tamin'ny fotoana efa mivoaka ho mpitandrina izy zao dia izy zany no misahana ny asa pastoraly abe ny fitarihana fotoana sy ny rehetra dia mirary soa antsika rehetra mety eo amin'ny ray volana eo tsy eto ny tenako satria synode lehibe mandritra ny herinandro fa 10 andro dia any Port Dauphin ny synode amin'ity dia ny andalana zany ny sasany dia 10 andro tsika zany 10 andro zany vao tonga vao miverina avy any dia aorianan'izay vao mba afaka miala sasatra kely mandritra ny herinandro fotsiny ny tenako dia mirary soa antsika rehetra. Pastera moa efa eto ihany, fa eto izy dia amin'ny heriny manomboka miasa zay. Tao antsika rehetra ry havana malala ny olo tena ho an'ny tompo, olo tena ho an'i Jesosy tsika
hanavaondray ny fanoloran-tenantsika ho an'ny tompo ny tompirany no mihira ao anatin'izany ndao ary